Ny tontolo ny fanasongadinana ny fiarakodia indray kosa ary dia misy indray ny hetsika Happy Jack Day izay aharitra efatrandro moa izy ity atao etsy amin'ny Jack Motors Morarano Ivandry. Rotsy raikotiny iray ny trano no nitondra amin'ny fanadihadiana eo amin'ny sariny mamy Rasamely. Anomboka ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenany volana oktobra ho avy izao ny hetsika Happy Jack Days izay ho tanterahana etsy amin'ny Jack Motors etsy Morarano Ivandry. Mandritry ny fotoana dia isy ny varavarana misokatra ho amin'ny resaka fiarakodia ary ampiavaka ny hetsika ny fihenam-bidy goavana ho an'ireo izay tonga mitsidika ny hetsika. Mampiavaka an'io zany dia ny amin'ny voalohany indrindra ny fihenam-bidy izay goavana ho atao amin'ilay fiara le gamme véhicule atao aminay zany. Dia manaraka izany koa misy karazana animation maromaro karakarainay, notamment des essais et d'autres animations dont on va garder le secret, la surprise amin'izay fotoana izay. Miara-malala moa misy ny salon de l'auto fa noho ny antony maromaro, notamment resaka place tsy nahazo toerana zay tamin'ny salon de l'auto io fa zay ny antony nanaovanay hoe inona moa apsion'le mpanjifa zany ny offrenay amin'ny resaka fiarakodia Jack hoe zao ny hatsaran'le izy, zao fonctionnalité, resaka consommation be da be, resaka confort, resaka fiabilité, manana service après-vente koa zay ho azavainay daholo amin'ny mpanjifa hoe zay le hoe porte ouverte. Raha amin'izao vaninandro misy antsika izao moa dia nilaza ny tompona andraikitra eny anivon'ny Jack Motors fa mbola misy olana goavana ny varotra fiarakodia saingy antenaina ho izy ireo fa hiova izany amin'ity taona ho avy. Raha ny tsena fivarotana amin'ny fiara aloha zany amin'izao fotoana izao tsy afaka amin'ny teny hoe tena lafatra tanteraka fa mazana zany zany miakatra ihany izy, misy ihany ny tsena ary mijery ihany koa ny olona rehetra. Izay ihany koa ny antony nanaovanay an'ity Happy Jack Days ity ahafahana mampiseho ny olona fa misy ny vokatra izay tsara sy accessible amin'ny olona rehetrarehetra, ho hitan'ny olona rehetrarehetra, afaka andehanan'ny olona rehetrarehetra. Anisan'ny ampiavaka ny Happy Jack Days mandritra ireo efatrandro ireo ny atrikasa lehibe momba ny fiarakodia ka hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena izany. Mandritra io fotoana io ihany koa no hitondrana fanazavana misimisy kokoa ny drafitry ny Jack Motors ho an'ny taona ho avy.